Iarabanao ny tokantrano manaraka ny meteo amin'izao fotoana izao raha ny sary azy tamin'ny zana-bolana tamin'ity an'ioty misy anireto rahona hitantsika ato amin'ny lakan-dranon'ny Mozambika izay manatona tsikelikely ny tapany atsimo Madagasikara ka tombanana hitondra notsakorana amin'ny tapany atsimo nosy ny fisiny ihany koa nefa dia manome vahana na manamora kokoa ny fifilonana orana tarivodraona indrindra ho an'ny atitan'ny Madagasikara mijanona maina kosa ny andro ho an'ny tapany avaratra atsinanany nosy raha atao anatin'ny 3 andro avy. Ny maripana tsy dia misy ny fiovana be na fiovana misongadina mahakasika an'izay maripana izay fa mety isy afidinana kely kosa nefa na izany zany ho an'ny tapany atsimo Madagasikara iny any amin'ny sabotsy anoany rehefa avy eo moa no hitantsika ny mahakasikasika an'izay fa raha ny toetrany antsika ho an'ny rapitsy vao maraina dia isy aloha ny orana tanifindraona any amin'ny morotsiraka atsimo atsinanany Madagasikara manomboka any amin'ny faritry vadivavy zay ka hatrany amin'ny morotsiraky ny taolanaro mety mbola ahitana tanifindraona vao maraina ihany koa ho an'ny atitany avoany andrefany anosy manakaiky ny faritry melaky menabe sy ny any amin'ny faritry bongolava ritasy no mety ahitana an'izay manodidina ny ambanja ihany koa dia mety isy ny tanifindraona ny tapany atsimo nosy dia mandraona amin'ny ankapobeny vao maraina misy fisavana ihany moa rehefa misandratrandro ho an'izay rapitso izay ho an'ny rapitso tolakandro dia andrasana ny tanifindraona ray kotroka raha ho an'ny atitany faritry melaky bongolava itasy vakinakaratra moromania matsiatra ambony ny any amin'ny atitany faritry menabe sy atsimo andrefana sy ny any amin'ny faritra anosy tombanana maina kosa ny andro amin'ny faritra sisa ankoatra ny district Anambanja sy ireo manodidina azy izay mety mbola ahitana tanifindraona hatrany any amin'ny takariva raha ny maripana ho vinavina amin'izay andro ny rapitso izay dia eo amin'ny 1.3 degré celsius eo ny ambony indrindra hitantsika amin'ny avoatany ary ho an'ny morotsiraky ny Madagasikara ihany koa indrindra ny any amin'ny ilany atsinanana dia 30 ka hatramin'ny 1.3 degré celsius ho an'ny ilany andrefana mafana 30 ka hatramin'ny 7.3 degré celsius ny maripana vinavina raha amin'izay rapitso izay ho an'ny androny zoma kosa indray dia mbola misy hatrany ny tanifindraona ray kotroka indrindra ny tapakandro hariva ary somary mitatra ho an'ny faritra Analamanga izay orana tanifindraona ray kotroka izay mbola mitoy ihany koa ny orana any amin'ny atitany faritra Sofia sy Diana ny ambony moa dia maina ny andro raha ny maripana vao vinavina amin'izay androny zoma izay mety midina kely hatrany amin'ny 9 degré celsius ho an'ny faritry vakinakaratra ary 7 degré celsius ho an'ny faritra anosy raha toka tafiakatra hatramin'ny 9 degré celsius kosa izay ho an'ny morotsiraky ny faritry menabe. Raha ny toetry ny androntsika ho an'ny sabotsy ary amarana anazy dia mbola mitoy hatrany ny tanifindraona ho an'ny atitany melaky ny any amin'ny faritry bongolava itasy vakinakaratra ny atitany faritry menabe ny faritra moromania matsiatra ambony ny faritry orombe ary ny atitany faritra atsimo andrefana mitatra hatrany amin'ny faritra anosy izay tombanana miverina maina kosa ny andro ho an'ny faritra Analamanga sy ny any amin'ny tapany avaratra atsinanany nosy ary koa ny morotsiraka andrefany Madagasikara iray manontolo izay mety hanjakany masoandro moa zany raha ny vinavina hatrany raha ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay midina hatramin'ny 17-20 degré celsius ho an'ny avoatany ny morotsiraka kosa dia saika mafana hatrany aloha ny andro na dia somary nahitana fidinana misongadina izay maripana izay tany amin'ny faritry menabe satria dia manodidina ny 4-30 degré celsius indray ny maripana vao vinavina amin'izay andro ny sabotsy izay hatrany. Izay ny mety eo tamin'ny ity an'io ty ary rapitso indray fotoana manaraka be ny moa toko.